Salama tsara daholy. Maro amintsika te hianatra gitara basy fa tsy mahita hoe ahoana ny fomba hanombohana anazy. Manampy anao ity tolotra vaovao tolotra anao ity. Ianarantsika ny gitara basy amin'ny safidy anankiroa ireto. Voalohany courant ligne. Zany hoe any amin'ny WhatsApp tsika mianatra, afaka mianatra daholy ny niveau rehetra. Ohatra hoe niveau débutant. Ao anatin'ny niveau débutant dia efa misy programme arahantsika. Zay programme zay vitantsika ao anatin'ny 2 volana. Programme débutant. Raha ohatra indray miampy moyen le izy zany hoe débutant sy moyen dia vitantsika ao anatin'ny 4 volana zay zavatra zay. Raha ohatra indray ianao te hanohy foana dia mbola afaka tohizana ny cours na afaka mijanona eo. Ao anatin'izay ianao mianatra momba ny doigté, famolana tanana sy fomba ifezana ny note rehetra ao anatin'ny gitara basy dia ny fomba ianarana gamme, ananantsika harmonisation, ny accord, ny groove sy ny rythmique sy ny maro samihafa. Ianarantsika ao anatin'izay daholy ny mahakasika izay. Ao anatin'io courant ligne io dia tsy hoe ianao rery mianatra eo fa afaka manontany ana mpampianatra ianao misy zavatra tianao anontaniana. Zay courant ligne zay dia manampy anao ahaingana. Raha toa ka mianatra mampiana-tena irery fotsiny ianao mahay anao fa mety hoe ela be, mety lany eo amin'ny 5 taona eo anao mampiana-tena irery. Rehefa miaraka amin'ny mpampianatra ianao dia sahako miteny hoe 5 volana dia vitanao io raha toa ka manaraka tsara ianao. Faharoa manarak'izay misy ny pack vidéo. Io indray dia mianatra le basy ianao tsy mila natsony ianao fa efa vonona ny lesona dia ianao juste hoe manaraka fotsiny. Ohatra zao hoe ity zao ao anatin'ity clé USB ity atsofoko ao amin'ny machine anao, ordinateur na écran dia miaraka amin'ny gitara basy ianao dia mijery ny lesona fampianarako eo ianao. Raha ohatra voanomboka mihitsy ianao dia mety aminao ity. Misy torohevitra sy fianarana gitara basy exercice isan'andro ianaranao, maka 20 minitra isan'andro ianao mamolaka ny tenanao dia ao anatin'izay ianao afaka hoe manontany ihany ianao fa valiko. Fa ny devoir tsy mitsara devoir fotsiny fa any amin'ny courant ligne no misy an'izay. Dia ao anatin'ity clé USB ity tonga dia vidinao miaraka amin'ny vidéo misy niveau rehetra ao anatin'ilay izy. Débutant misy vidéo maro be momba ny débutant na 4 cordes na 5 cordes gitara basy anao. Moyen dia misy lesona ianarantsika ao anatin'izay. Ny avancé ihany koa. Zay ny vidéo antsika androany.